ambo re mangotragotraka ahoana moa tsy ampangotraka azy olona tsisy rano tsisy jiro ny safidy ny nangalarina ny herim-pamoretana manao ny tserany ainy vahoaka ka avy am'zareo any mampangotraka an'io ka asakasaka vavaky solisiny de asakasaka zareo zay hinana azy fa amiko angambany a vola tsy tary zao raha ohatra mampiseho atao hoe fitiavatany lazana fanetretena ny vahoaka tsy adala akory ny olona rehetra sanatiny vava na miteny zay mpanao politika laza zareo a zay mpanao politika mitadiseza sy tsisy kely ataoko angambany fa tsy mpanao politika ny société civile tsy mitady toerana politika ny ray aman-dreny ara-panahy sy ny sisa rehetra ataoko angambany tsy mitombola koa filazana hoe zay mpanao politika mitadiseza ny soa iombonana iarahana de fa horim-bahoaka ny tokony mba ho jerena am'izay satria tsy ho zakany vahoaka intsony araky ny favoalaza teo hoe andeha ny effectivité ny loi de finance 2025 dia ho hitantsika am'izay fa miakatra ny vidiny carburant raha fa miakatra ny vidiny carburant dia misy répercussion zay amin'ny vidin-davatra rehetra eto amin'ny firenena mbola ho zakany vahoaka koa zany rehetrarehetra zany ka sakasaky ny fanjakana fa mino aho fa tsy maintsy isy ireny ny antso nataony ireo kabary ny fandibita enitsika tetoroany a tsy maintsy izy ny fiarahana fampienona am'ireo herivelona rehetrarehetra reo eo tsika mahita zay ho toiny ary eo tsika mahita hoe inona anao ndraiky mba ho raisy fanjakana dia hitovizy amin'ny candidat rehetra samy firaisan-kina satria azemany mifana amin'ny firaisan-kina tena manjaka candidat rehetra amin'ny firaisan-kina na koa ny mpanohitra hafa era Madagasikara zay tsindry azovina zay zay fa nitsakitsahana zay soa mpifidy zay izay tena zava-dosa eto amin'ny tany sy firenena ary ny azovena tsy manay an'izay tsy fanajana lalàna zay satria ny lalàna bososy ary foto-kevitra ijeroany azovena hoe fanajana lalàna tsy fanajana demokrasia ka tsisy demokrasia tsisy demokrasia tsy fanajana lalàna toerana azantana fa zavatra nataoko teo dia mazava tsara hoe raha tena efampitana marina dia avelaonareo malalaka koa zahay mba hamory olona aotrezime dia anjarany ireo mpitandro filaminana miaro ny fananany vahoaka fa tsy atao tsindrina fotsiny zareo hoe aniliny vahoaka malagasy rehetra satria zao azadin'olo ray nambarako teo iny fa azonao tao ny mangalabato azonao tao ny manendy zay olona tena fa tsy azonao tao ny mangalatso fony vahoaka malagasy sy safidy ny malagasy zay na zao anaty fampavondonana ny hery rehetra sy fanapaha-kevitra sy tenina ndrena solikaiko irery zany fa ao anatiny zahay fa miamitombo ny antoko politika vondro politika miaraka eo koa moa ny ray aman-dreny ara-panahy rehetra ny société civile ny olona rehetra izay manamafy antytolona tamin'ny fisotran'ny fifidianana izay feno halatra tsy mijery ny sosialim-bahoaka ny ateti-bolam-panjakana 520 dimy isanjato ihany ny teti-bolam-panjakana natokana any amin'ny tontolo ambanivohitra izay ny 520 isanjato ny malagasy izay atatsa avokoa any amin'ny fananganana fotodrafitrasa rendrarendra no mahamaika ny mpitondra fanjakana hoe nisy olom-bavim-bahoaka ny Madagasikara vito amin'ny distrikany Faratsiora Milson Menjanahary hiakatra ny solika ary anaraka izany ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ity taona ity. Raha jerevana amin'ny kapiany zany atao hoe tsy mifototra amin'ny tena vahoaka satria raha ataontsika hoe 520 isanjato ny vahoaka malagasy dia tatsasipiompy 10 isanjato monjan'izay ny vola lefaka any amin'ny fa lany any amin'ny zavatra tsy amokatra lanina any amin'ny zavatra tsy productive zany le vola ho any amin'ny zavatra rendrarendra resina ohatra amin'izany kabary ino hoe ho any amina resaka fanamboarana fandraisana ny filohan'ny Sadek ny vahoaka malagasy dia efa mitrosina ny tany tsy mihinan-kanina mba fantatry ny mpitondra ve fa 3 arivo mahery 4 arivo mahery any vidim-bary tsisy jiro tsisy rano eto Madagasikara ary mbola
mbola hiakatra ao anatin'izany anisan'ny hoe mbola misy an'ilay lettre d'intention tenen'ny vice-présidente eo mahakasika ny tsy maintsy akarany vitsolika izay tsy maintsy azo idivirana io raha tia azo an'ilay fanambola ao anatin'izany membrepamiatsy vola dikan'izay dia zao hoe raha fezina dia hoe tena hosahirana ary tena emafy ny krizy. Takomana ny fahantrana fa tsy misy ny ady amin'ny fahantrana eto Madagasikara raha nambarany solombavam-bahoaka Ramilson Menjanahary. Tezaina angataka amin'ny karne pokotany hoy ity solombavam-bahoaka ity ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny tetikasa izay nambarany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra teo. Tena sahirana ny vahoaka tena mikaikaiky ary izay rehefa sahirana an'izay no raha takofana anie ny fahantrana fa tsisy ady amin'ny fahantrana zany eto hoe takofana fotsiny ampanantenana amina hoe tena tezana angataka ny vahoaka amin'izao hoe angataka amina karne pokotany omena rahetsy mena 5 alina sarahetsy fa le ady amin'ny fahantrana tsisy dia zay ny tenenana hoe raha firifiry ny tanora tsy manana asa eto Madagasikara firifiry manao antso any ambanivohitra hoe tena ampio ny tatsaha amina famboarana fotodrafitrasa mba hamokatra mba ahatanjaka amina atao hoe any fotony zany amin'ny resaka hoe sakafo amina resaka famokarana tany tontolo ambanivohitra. An'ny vahoaka ny efaefana ka anjarany arak'izany no mandinika raha mbola hiaritra izao fahantrana sy fahasahiranana lalina izao eto amin'ny firenena raha nambarany solombavam-bahoaka Ramilson Menjanahary. 17 Desambra 2017 roa amin'ny 10 taona ankehitriny ny antoko MFM izay nitolona ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nitolona ny fomba fijery ny raharaham-pirenena ankehitriny ity antoko ity. Maro ny fanambarana ny dingana izay nolalovan'ny antoko sy nisy olana samihafa izay nisetrahina miaraka tamin'ny mpiara-mitolona indrindra ny teto Madagasikara ary indrindra ny asa izay nataon'izy ireo ka ny heverana fa tsy azo idivirana ny fampitrakana sy ho fampijoroana ny firenena na teteo aza ny antso-jay sy ny fanaovana tsinona azy ireo. Efa saikinody mandry ny akamaroan'ny mpanorona sy mitarika izany antoko MFM izany saingy mbola mijoro-kavitriana sy ampasahina hatrany ny mpandimby amin'ny fitariana ny fampanjariana izany tolona izany. Nisy hoy ny fanambaran'izy ireo nydingana efa natao saingy mbola tsy hita lanilany koa nefa ny tavela izay tsy maintsy atao ho an'ny firenena. Ny maika dia tsy maintsy tohizana dia ny fanadiovana ny tokotany tontolo politika eto Madagasikara ho ity antoko ity izay ambaran'izy ireo fa maloto sy feno fanahina izay isy nofenoina fahavretrana mevosa izany fifidianana izany ary nambarany ity antoko ity aza moa fa hatramin'ny natan'ny repoblika no nisian'ny alabato teto amin'ny tany sy ny firenena. Ho an'ny antoko MFM dia maika ny ametrahana ny toerana mendrika sy ny tena sahaza azy ny fandresena ny fampahantram-piheverana ary ny fanajana toy ny anak'Andriamaso ny safidy ny olom-pirenena tsirairay ary nisan'izany ny tondalana. Tsy mefitra na vita irery izany fanovana izany anefa ity antoko ity ihany ny fanambarana fa ny anao ny isiny fifarombonana sy ny tenerana ankitso-po ho an'ireo izay mandala ny ametrahana ny antsoina hoe normalisation démocratique eto Madagasikara. Misy ny fanambarana izay nentin'izy ireo arak'ity fanadihadiany LUTV Madagasikara ity. Fanambarana izay dia ny anamarinanay ny faharoa amin'ny 10 taona ny antoko MFM dia ny fahitanay fatafita sy latsaka ao anatin'ny tevana ny firenena. Ny andraikitray mpanam-politika ny MFM manokana dia ny mitady ny vahaolana ny alana paisotany firenena sy tsy sy ny fantatsanga sy fiadiny samy malagasy. Zay angamba no raha fitinika ny votoatiny teo ny taona 2024 fahavalom-roapolo volana febroary nanao conférence de presse zahay tao aoriana ny février ny filankefoka filoben'ny MFM manatao ny 28 sy 21 février taona 2024 no efa nandefa foana ny MFM tamin'izay hoe tokony isy ny fampiresana, tokony isy aterak'izay resaka fampiresana zay mivoaka ny vahaolana mahakasika ny olana fototra ny Madagasikara. Nanomboka tamin'azahoantsika ny resaka fahaleovan-tena
miapita tamin'ireo republika avy any amin'ny republika voalohany, republika faharoa, republika fahatelotelio ary republika fahaefatra dia nanana problème foana ny firenena amin'ny arabavy. Naterak'izay raha nandresy Andriamanitra tamin'ny 1971 décembre amin'ny salany isany aotra ny sivifolo isan-jato dia mbola naty arina dia raha izany hoe manamarina izay fa raha tena olona tokoa no mifidy azy amin'izay salany isam-polo dia miko zay tsy metana ny finantsakolo. Toy izany ihany koa tamin'ny taona 1970 tokony nanao deuxième tour manandafy sy bakatsiro navoaka ny KMF Konoe Kariary miprofon'izay fa natao nandresy tamin'ny telo ambin'ny folo mba tsy misy hoa faingo kelikely eo ny arena le maprofondevatsiraka tamin'ny dia tsisy ny deuxième tour. Raiky amin'ny sivifolo nrota fanjakana izay najora ao anatin'ny resaka. Le mpitandray tsika taty amin'ny taona enina sy roa arivo ikitika koa ny atoko-panohatra tamin'izany hoe misy sakalaka taona sivy amby roa arivo ho tamin'ny fitondra fa tamin'ity fitondrano ity no tena enjana indrindra ny rapport azo na ny nataon'ireo société civile na ny nataon'ny mpanao politika na ny fiangonana amin'ny fisina ala-barotsina maraboka. Tsy voaja tsony ny lalam-panorena na mahakasy amresaka demokrasia amin'ny arovana safidian'elo fa lasa hold-up électoral ka ny institution de l'état lasa ampiasaina anatin'izany. Izany hoe lasa sosy ny fangaro lasa sakafo ny piasa amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny resaka dictature, ny démocratisme, ny népotisme miampy ny populisme. Zay raha jerena no karazana ligne idéologique vaovao hita eto. Ka ho an'ny MFM mila tena fiovana fotony mihitsy zay.